Manodidina ny fahatongavan'ireo mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia manana ny heviny ihany koa Andriamatoa Roland Ratsiraka izay anisan'ny kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity, efa kandida ihany koa tamin'ny taona 2014. Vato dia ny foronina raha ny zava-nisy nandritra fifidianana filoham-pirenena ny 2014 Andriamatoa Roland Ratsiraka filohan'ny MTS ary heveriny fa tokony tsy hijanona tanan-dehibe sy amin'ireo renivohim-paritany fotsiny mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Nizaka takinena aminy dia tsotra fotsiny aza dia nijanona loatra amin'ny renivohim-paritany fa ohatran'ny tadidiko tamin'ny 2014 lozan'zareo zany mijanona fotsiny amin'ny hôtely dia misakafo dia mandeha kely amin'ny fifidianana amin'ny renivohim-paritany. Tokony mba makany ambanivohitra izy dia maka ohatra anankiray hoe nianaran'olona rehetra ve antaniny hoe tafiditra somary tafiditra daholo moa ve misy ianarana miverina indroa intelo zany rehetra zany tokony zavatra jerevany dia farany tsy fantatr'olona fa tena mampalahelo fa misy prof fifidianana fictif taloha zany hoe laza zareo amin'ny antany hoe tia misy prof fifidianana nefa rehefa jerevanao rehefa tadiavinao tsy misy dininy tsara fa prof fifidianana fictif ny anaran'olona miverina indroa tamin'ny fotoan'andro eo amin'ny 10% eo zany hoe folo isan-jato ny vato zany lainga zay ny mahatonga anay sampiava amin'io fa ankehitriny zany izy ohatrany efa voava dia mila jerevan'ilay observateur hoe voava marina ve zay sa tsy. Ny MTS izay nilaza fa anara-maso akaiky ihany koa ny voka-pifidianana ary ampiasa logiciel manokana fa hansolo tena ny antoka MTS any pro-pifidianana mampita eo no eo amin'ny alalan'ny finday ny valim-pifidianana. Ataoko mbola tsy nisy teto Madagasikara fa logiciel anankiray izay malagasy no namorona azy dia logiciel io dia ahafahantsika mahazo valim-pifidianana anaty fotoana fohy dia fohy fa izy fotsiny zany ilaina hoe le numéro de téléphone enregistré amin'ny logiciel dia mandefa SMS zany le olona isaky ny pro-pifidianana dia tonga aty aminay aty ny SMS dia eo ihany tonga dia manao calcul izy dia mamoaka ny valim-pifidianana ankapobeny. Androany nandritra ny lanonam-pitokanana fohibe ny fampielezan-kevitry ny antoka MTS izay Itsekady Vato nampahafantarana ny fampiasana logiciel vaovao io. Manarak'izay dia nambaran'Andriamatoa Roland Ratsiraka ihany koa fampianatra ny fampiasana ny bulletin tokana ny atoko.